isaorantsika ny ray avo indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo nanome antsika indray izao fotoana izao ahafahantsika miay amin'ny hafany miay amin'ny teniny amin'ny ity androany ity ato anatin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity ho azy eny ny voninahitra ary tsika tsirairay avy eny samy aray izay afatra apetraky ny tompo amintsika indray amin'ity androany ity. Ny zavatra napetraky ny tompo ato amiko manery aho hozaraina aminao izay manaraka dia ny aminy hoe fanetretena. Fanetretena izay no resantsika. Fanetretena inona moa zany fanetretena zany, manahoana ny endrika zany fanetretena zany, ary ny fanamasina ny tena hikasika atsika, fanamasina hikasika anao ary tena tonga anao resy lahatra ny amin'izao teny izao mandritra nyity fotoana ity, ary tsy ho mpiaino manadino fa ho mpiaino mankatoa anao ny sitrapony ray ny anaran'i Jesosy. Raisitsika avy hatrany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko faefatra, Jakoba toko faefatra andininy fahadimy, Jakoba toko faefatra andininy fahadimy. Ary ataonareo va fa amiteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro, nefa manome fahasoavana bebe koa izy, ka hoy izy Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovo ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina. Dia raisika ihany koa ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy ny andininy fahadimy. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahadimy. Ary anareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona, eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo. Samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Koa amin'izany manetretena mba nitana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Zay teny zay anankiroa zay nomeny tompo antsika androany, fanetretena. Manetretena eo mba nitana maherin'Andriamanitra ho izy mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Zay ity fandaharana ity. Ary raha te isany hoakarina ho eny amin'ny raon'landritsika rehefa tonga eny amin'ny raon'landry Jesosy dia toetra tokony hananana io fanetretena io. Io fanetretena io. Fa hoy izy hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana amin'ny manetretena. Manetretena feno mba nitana maherin'Andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoan'andro. Izay manetretena hoy ny tenin'Andriamanitra no asandratra. Inona ny fanetretena? Manahoana zany fanetretena zany? Ny atao hoe fanetretena, ny fanetretena dia fiankinana tanteraka amin'ny ray, fiankinana tanteraka amin'ny Jesosy, tsy fatokisantena, tsy fireharehana, tsy fizahozahoana, tsy fioeboebona, fa fanekena tanteraka hoe tsy intsinona, tsy mahavitinina, fa i Jesosy no mahavita ny zavatra rehetrarehetra. I Jesosy no lohany, Jesosy no mpanjaka, Jesosy ny mahefa ny zavatra rehetra. I Paoly dia miteny any amin'ny Korintianina any, Korintianina voalohany hoe tsy miambo anana fahaleovana avy aminay izay hozy izy, fa ny fahaleovanay dia avy amin'ny ray izay nanome anay fahaleovana amin'izao fanekena vaovao izao. Kapasité zany na hoe compétence. Ny compétence anay, ny kapasité anay dia tsy avy aminay manokana fa avy amin'ny Jesosy Kristy, ilay loha ranony zany. Dia izay no tia napetraka amintsika hoe manahoantsika amin'izany fiainana ao amin'ny fanetretena avetsika. Tenin'Andriamanitra milaza hoe matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra hozy izy fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Zany hoe ny fanetretena koa dia fatokina tanteraka an Jehova, fa tsy fiankinana amin'izay fahalalan'ny saiko, izay fahalalan'ny fahalalak'olona na fananako traikefa, fa fanenkinako tanteraka amin'ny Jehova ray. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Zany hoe fanekena hoe tsy zahantsony, tsy zay tiako tsony, zay sitrapoko tsony, fa zay tianao
jesosy malala zay sitraponao no akatao ary matoky anao am zavatra rehetra fa tsy mahifanainona na ino raha atao zany de ohatrany hoe zazakely tsy mirehare zazakely tsy mieboebo ary zay nona tonga jesosy sy miteny hoe avelao zaza anatona fa anto azy ny fanjakany lanitra zany hoe raha tsy taka ny zazakely nareo jesosy de tsy mahazo miditra ny fanjakany lanitra ny zazakely zany a tsy manana fahaleovateny zany zazakely zany tsy manana ny fahefany zany zazakely zany tsy mahatapaka zany fa miakina tanteraka am jesosy izy miantehatra tanteraka am jesosy izy zay zandriny zanak'andriamanitra zany zay zandriny jesosy ny zazakely zany miantehatra amin'ny lehibe miantehatra amin'ny ray aman-dreny miantehatra amin'ny zoky de tahakan'izany koa tsika hoe mila miantehatra tanteraka am jesosy aka zavatra tantara vitsivitsika ato amin'ny tenin'andriamanitra ny porofony hoe fanoeran'andriamanitra ny mpiavonavina satria zay ndrasika teo hoe andriamanitra manohatra ny mpiavonavina fa mame fahasoavana amin'ny manetry teny raisitsika ao amin'ny genesis ao toko faraika ambe folo andininy fahadimy tantarany nimrod raha jerentsika ny iraka napetraky ny ray tamin'ny adama de ozy izy hoe marofara sy miabetsaha zany hoe miparitay anareo miabetsaha ianareo zay ny tanjona zany hoe mameno ny tany a miparitaka dia zay ny iraka napetraka tonga ihany koa taorian'ny safodrano de zay mibaiko napetraky ny ray a taorian'ny safodrano a hoe marofara sy miabetsaha ianareo zay zany ny baiko napetraky ny ray kanefa de nisy nanohatra n'zay baiko zay de ny teny hoe alohantsika tsy emaro alohantsika tsy hiparitaka fa alohantsika hitangorona eto ihany de resitsika igny ny genesis toko faraiky ambe folo andininy fahadimy genesis toko faraiky ambe folo andininy fahadimy resaka fanetretena nresantsika a fanohatra ny fanetretena zany de friariana fizaozaona fieboebona de misy mpanompon'andriamanitra misy tantara misy olona atao anatin'ny baiboly a zay nyrehare ny eboebo ary nytoerin'andriamanitra avy atrany satria marina ny teny hoe andriamanitra manohatra mpiavonavina fa mame fahasoavana manetry teny genesis toko faraiky ambe folo ny andininy fahadimy araka le lazaina teo mibaiko napetraky ny ray de hoe miaparta marofara mameno ny tany a miabetsaha nefa tato amin'ity genesis toko faraiky ambe folo ty de ozy izy hoe andaotsika hitangorona de resiko nge hitambatra iray a de anakatra ny lanitra genesis toko faraiky ambe folo andininy fahaefatra aroa izy andeha isika anao tanàna sy tilikambo ho antsika anao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tapony hatakatra ny lanitra dia anao zay azotsika laza fandrao iely eny ambonin'ny tany sika zay revo am'zany ny tanjona nataony olombelona andao sika anao tanàna sy anao tilikambo ho atsika anao zavatra mijoala anao zavatra miretirety aroa izy izy hoe ny tapony hatakatra ny lanitra ka anao zay azotsika laza anao zay azotsika laza zay ny tanjony ireare ny eboebo azo laza amin'ny teny frantsay izy de hoe ndaotsika morona anarana fa ndaotsika hiparitaka de zany zavatra misy am'izao fotoana zao hoe ny olona miezaka anao zay amatarana azy manao zavatra avo manao tilikambo avo ijerena hoe iny fahita izy ary tambatra izy a so miparitaka ary de zay le raha jerentsika de hoe zay ny atombohan'ny resaka hoe antoko-pivavahana na ny hoe dénomination tsy tao amplaniny ray mihitsy zany tsy tao amplaniny jesosy mihitsy zany hoe isy dénomination isy tamaro isan-karazany de zay le hoe anao anarana ao atsikatsika ary anao laza zay alalana atsika zay avy atsy am'izao zay avy atsy amin'ny atsy zay avy atsy amin'ny atsy ary any amin'ny korintianina ihany koa sika korintianina voalohany de milaza am'izay koa paoly hoe misy miteny hoe za any paoly za ny kefasy za ny apolosy za ny kristy zay le anarana ndao anao anarana de hoe zanaky ny zao na voaka avy atsy amin'ny antoko zao na voaka avy atsy am'izao tsy zay ny dedaviny ray zay nefa nataony hoe ndao anao anarana de anao zay ampalaza tsikitsika fandrao elitsika de inona nataony ray avy eo hitany fa ratsy nitetika nataonyretolo reto de rehefa nataony le tilikambo be tsy vita hatramin'ny farany tilikambo fa naparitany iray ny teny tam'zany tovy daholo ny fomba fiteny fa nataon'andriamanitra tsy mifakahazo ny resaka avy eo de zay natonga an'le hoe babilôna babela zany hoe lasa nisy fifangaroana zay ny anankiray hoe nisy friariana atao tsy araka ny planin'andriamanitra ny tokony natao de nytoerin'andriamanitra izy ny planin'andriamanitra de niparitaka ary tsy isy anarana afa-tsy jesosy de nisy nefa ny teny hoe anao anarana ao atsika isika
dia betsaka ny tompo teny fatratra amin'ny anarana zay anarana viatsy zay anarana viatsy tsy zava-dehibe zany ny zava-dehibe dia jesosy ao anatinao jesosy manjako amin'ny fiainanao ary jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra dia tsy anao appel iantsoka hoe aiza ny aviatsy amin'ny anarana zao na avatsy amin'ny anarana zao na avatsy amin'ny anarana zao fa hoe aiza zay manana an' jesosy aiza ny manetry tena aiza ny manaiky an' jesosy faharoa nisy koa tao ny eboebo ary tena ny eboebo fatratra dia losifera dia anjely jehova losifera dia nanana ny fahatsarany sy ny famirapiratany afaka raisinao ao amin'ny ezekela 7:20 dia ny 9 ny faharoa ny fahadimy faharaiky amby folo ny faharoa amby folo ny fahadimy amby folo ny fahafito amby folo hoe nanana ny fahatsarany izy tao amin'ny fitoerana tsara izy nanana ny vatosoa sy ny fahamendrehana izy ary ny eritreritra fa Andriamanitra dia ny rehare sy ny eboebo izy dia hoy ny teny hoe nahitsana naongana satria nitady aka ny toeran'Andriamanitra tahaka izany koa amin'ny Isaia 4:10 ny 9 faharaiky amby folo hoe resaka hoe mpanjaka ny tiro le izy fa ny mpanjaka ny tiro le tiana tenena dia losifera zany hoe anjelin'i Jehova nanana ny fahatsarany fa avy eo nisy fieboebona tao anatiny nisy firehareana tao anatiny ary zay le voalaza hoe Andriamanitra manohatra ny rehare fa mame fahasoavana manetry teny dia rehefa nyrehare izy dia nesoron'Andriamanitra tany amin'ny toerana nisy azy nesoron'Andriamanitra tany an-danitra ary naongany tetỳ tany tahaka zany koa nisy anankiray koa avy eo mbola jerentsika ihany koa Nebukadnezara Daniel 4:7-7 Daniel 4:7-7 Nebukadnezara zany mpanjaka ny Babilôna ary izy raha amin'izao fotoana dia hoe izy ny mpanjaka n'izao tontolo zao mihitsy zany mpanjaka ny tany ray manontolo dia i Nebukadnezara dia nisy firehareana tao anatiny nisy fizazahoana tao anatiny hoe anazy ny hery anazy ny fahefana zay tiany atao dia tanteraka zay ilainy dia azony dia ny tanterahany zay rehetra tiany natao fa nisy fahitana naseho an'Andriamanitra azy ary io fahitana io nylaza momba ny Nebukadnezara nylazainy Daniel avy eo hoe ianao anie io voalaza io satria ny afarany Nebukadnezara tao anatin'izay firehareana zay mangataka anao maky an'le Daniel 7 sy ny 7 aorina fa ny afaran'io tantara io i Nebukadnezara niala tao amin'ny fiandrianana nesoron'Andriamanitra teo ny fahefana ary lasa tany niaraka tamin'ny bibidia tany lasa tany anala tany Nebukadnezara lasa bozaka ny noaniny ahitra ny noaniny ary nilatsahany ranonando izy avy eo dia lasa naniry volo ary ny ony lasa lavabe lasa tena hoe tafidina ambany dia ambany noho ny firehareany sy noho ny fizahozahoany dia zany nanjoany Nebukadnezara fa avy eo izy resy lahatra ihany nanetry tena ihany izy noho ny herin'i Jehova dia nomen'Andriamanitra azy indray ny fahefana manara loatra ihany eto hoe amin'izao fotoana izao sika ao anatin'ny hoe fifidianana sy ao anatin'ny hoe fitediavana zay mety hoe ho folohan'ny firenena fa raha tsy olona ao amin'ny fanetretena tonga anompo dia tsy havita zavatra tsy havita hanao any fampandrosoana zay mety hoe zavatra ho tsara raha mbola fizahozahoana raha mbola fitediavana sitraka raha mbola fitediavana ny antena raha mbola fanabakana olona sy mbola fitiavatena no ao anaty dia tsy havita anasony rehetra ary tsy azo sitraka avy amin'i Jehova fa mila fanetretena toizantsika ty amin'ny tantaran'i Solomona ihany koa dia nifidin'ny ray ho mpanjaka fa i Solomona tena nanana fanetretena nanontany ray hoe angatao zay tianao angatahana dia izy tsy nangataka vola tsy nangataka rena tsy nangataka ny elavelona fa ny nangatahany dia hoe meo fahendrena ako hitsarako n'izao vahoaka izao hitondrako n'izao vahoaka izao dia nyvalin'ny ray ny fangatahany hoe satria fahendrena ny nangatahanao fa tsy ny hoe elavelona na ny arena dia omeko anao maimaimpona fotsiny zany hoe i Solomona dia tsy natoko ny tenany sy ny fahaizany sy fahalalany fa niantehatra tamin'ray izy mpanjaka voalohany 7 sy ny 10 mila manana fanetretentsika sika mpanompon'Andriamanitra aiza ho aiza sika ny amin'ny fanetretena aiza ho aiza sika ny fanetretena fa ny tena fanetretena dia ny fiheverana ny hafa ho ambony noho ny tena raha mamaky tsika Filipianina 2 vakio ny amin'ny Filipianina 2 hoe Jesosy ny tena endriky ny fanetretena satria nanana ny endrik'Andriamanitra izy fa tsy ny fikiriny nataony zavatra zany
fitoviana amin'Andriamanitra zany fa nahaka ny endriky ny mpanompo izy ary nidina ambany de ambany izy. Mampalahelo nefa amin'izao fotoana izao milaza mpanompon'Andriamanitra lasa mampanompo olona, lasa mampanompo olona, lasa mampanompo olona, lasa topoina, lasa star, lasa artiste, nefa tsy zany de davindray. Takona mihitsy Jesosy amin'izao fotoana, takona mihitsy Jesosy amin'izao fotoana, lasa ny olona no hita, ny fietsiketsehana ty ivelany hita amin'ny fiakanjona, amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fihirana, amin'ny fomba fitendrena amin'izay mpihira, amin'ny fomba fitoriana, tsy hisy fanetretena. An-dalana rehefa misy fitoriana dia tsy hita Jesosy fa sary ny mpanompon'Andriamanitra ny hita miraradraratra amin'ny akanjo maro isan-karazany sy ny fanehoana endrika, fa tsy hita Jesosy lasa misy fireharehana, misy fizahozahoana, ka tsy hita ny fanetretena ary tsy hita ny fiatraikan'le filazantsara avy eo. Mety hiteny ianao hoe tafahoatra ny teny ary lasa zavatra amorony zany, fa tsy ho aseho anay ve ny sary ho hitan'ny olona, fa aiza le vokatra, ny vokatra ny eny de daviny, vokatra ny de davina. Amin'izao fotoana tsika manana ny fitaovana rehetrarehetra, manana ny moyen, manana ny feo tsara, manana ny fitendrena tsara, fa aiza ny vokatra? Aiza ny vokatra hoe iny fa nisy olona nitomany nibebaka niala tamin'ny fahotany? Aiza ny vokatra hoe iny nisy olona fa niala tamin'ny fahotany ary nitondra ny skidiny, nitondra ny boky mamofady rehetrarehetra, nitondra ny boky misy fahavetavetahana, nitondra ny DVD na ny CD hodora no potehana? Aiza ny vokatra? Tsisy vokatra, tsisy impact, tsisy fiatraikan'le filazantsara satria tsisy fanetretena ao anatintsika. Hoy Jesosy hoe malemy ny fiangonako satria tsy ao anatin'ny fanetretena. Hoy Jesosy hoe tsy miseho ny voninahitro satria tsy ao anatin'ny fanetretena. Tsisy fahefana, tsisy hery satria tsy ao anatin'ny fanetretena. Tsara mihitsy ny zavatra atao raha amin'ny hoe resaka fitoriana, manao organisation be, manao zavatra ngeza be, ny sonorisation raitra, sonorisation voaka tsara, ny fihirana tena fihirana tsara, ny feo tsara, ny fitendrena tsara, mivoaka tsara ny rehetrarehetra, fa lasa vedetisme le izy, lasa fisehosehoana le izy, lasa fireharehana le izy, lasa fizahozahoana le izy, ary tsy misy fiatraikany, tsy manomana ny olona ho any amin'i Jesosy, tsy manomana olona ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa lasa fandrotsorotsiana ny sofina, fa malifaliana ny maso, fa malifaliana ny vatana, fa tsisy fanetretena. Jerevo ngery Paoly, jerevo ry Petera, ry Petera nitory-teny zany tsy nila sono, tsy nila megafona, tsy nila ninina, fa rehefa nitory izy tamin'ny hery sy ny fahefana tao anatin'ny fanetretena, 3 arivo ny ray ny bebaka avy hatrany. I Jaona mpanao batisa, ny akanjo nanaovan'i Jaona mpanao batisa araka ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:7 dia nanao fitafiana hoditra fotsiny izy, ny sakafony tantely sy valala ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny simplicité. Fa rehefa nitory Jakoba, any anefitra Jakoba no mitory, i Jaona azafady, any anefitra Jaona no mitory, fa tonga de nanatona ny olona hibebaka, tonga ny mpamory hetra, tonga ny miaramila, tonga ny fariseo, satria voakasika le teny ao anatin'ny fanetretena tsinona de nitory. Tsy nila moyen be, tsy nila fa zavatra be da be. Amin'izao fotoana sika nefa manana moyen, manana ny zavatra rehetrarehetra, fa tsy misy fiatraikany, tsy miteraka tahotra an'Andriamanitra, tsy miteraka fitiavana an' Jesosy, tsy miteraka fialana fahotana, satria tsy ao le fanetretena, tsy ao le fanetretena, fa mila manana ny fanetretena. Misy amintsika mpanompon'Andriamanitra de davina hotopoina, misy olona ampijaliana, ampahoriana, asaina manao asa zao manompo paster, fa tsy zany tsitrak'Andriamanitra. Vakio rehefa aveo ny Matthieu 2:20 sy ny 9:20, ny eto amin'izao tontolo zao izy de mitady daholo hotopoina, fa eo aminareo izy zay teo lehibe aminareo de aoko mpanompony izy rehetrarehetra, aoko mpanompony izy rehetrarehetra, fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoina fa tonga mba hanompo. Tahaka an'izany ny zanak'Andriamanitra. Ianao milaza mpanompon'Andriamanitra nefa tady aka ny toerana ambony, tady hampanompo ny hafa, tsy sitrak'Andriamanitra zany, fa mitovy avokoa izy. Ny rehetrarehetra hozy Jesosy de mitovy avokoa. Aoka hanana fanetretena tahaka an' Jesosy tsika, hanana fanetretena. Raha misy manao azo ho zavatra de aoka ho Jesosy ny rehareny, aoka ho Jesosy ny rehareny. Zay mahatonga Jesosy le niteny hoe ianareo rehefa vita zay zavatra nasaina nataonareo de teny hoe mpanompo tsy mahasoa zay, ny tokony nataonay ihany nataonay.
dia sahala amin'izay koa tsika aza amiteny misy hoe ny fahaizako ny hira navitako an'izany, ny fahaizako ny tory teny tsara nahaizako an'izany, ny akanjoko tsara sy ny famendrehako ny navitako an'izany. Fa zay no natonga ny Nebokadnezara hoe ity Babilôna lehibe izay nataoko narodan'Andriamanitra izy avy eo, fa aoka ho am'fanetretena hanome voninahitra ho an'i Jesosy irery any lay maty ary nitsangana tamaty velona mandrakizay mipetraka eo ankatanan'Andriamanitra ray tsy to. Ary raha mitoetra amin'ny fanetretentsika dia tsika niaraka ho akariny eny ao amin'ny lanitra rehefa tonga Jesosy. Aoka hiova ny fiangonana, aoka ho am'fanetretentsika. Fa Andriamanitra manohitra ampiavonavana fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena, manome an' Jesosy lohany, Jesosy ny lohany, Jesosy ny numéro 1. Raha misy ny numéro 1 Jesosy mbola lohany numéro 1, ary Jesosy nomena voninahitra tsika rehetra mandoalika sy manetretena eo anatrehan'i Jesosy. Ho azy rery ny voninahitra, ary ianao anisan'ny mpanompo mahatoky, mpiaino mpankatoa, ary hanao ny sitrapon'Andriamanitra isan'ny no akarina rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy. Amen.